ao anatiny izay fanavozana izay sy ny fanenjehana anireo ny alokaloka tao anatin'ny loko volomboasary tamin'ny fitondrana teo aloha dia fantatra fa nidoboka amponja vonjomaika eny amin'ny fonjabeny avaradrano ihany koa ny solombavambahoaka sady ministra teo aloha ramatoa Sahondra Malala Marie Michel ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay fanatsiviko zay dia fantatra fa nidoboka amponja vonjomaika i ramatoa solombavambahoaka Sahondra Malala Marie Michel tamin'iny androny omaly alina iny. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Etsikely ene ny fiovana rafitra dia tsy mionona fotsiny amin'ny fiovan'ny mpitondra fanjakana na fiovan'ny lalam-pandrenana. Tsy misy rafitra tonga lafatra amin'ny tenany fa misy ihany koa ny rafitra mifanaraka amin'ny haviny fahamatorana iombonana ananan'ny fiarahamonina. Ny fiovana rafitra dia mitaka ny fiovan'ny toe-tsaina izay mifanaraka amin'izany. Fanajana ny lalàna sy ny fitsipika na dia tsy mety amintsika aza izany rehetra izany. Tsy fanompona olon tokana fa manomboka matoky ny androm-panjakana. Fananana fijery lavitrezaka fa tsy nitontsoa eo ny hoe fotsiny. Mandany kolikoly na dia amin'ny endrika fandaminana kely aza. Fanatsaharana ny filazana hoe tsy misy azo atao ary manaiky fa manana anjarany raikitra ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'izay fanovana izay no tena fanovana izay takiny malagasy rehetra amin'izao ankehitriny izao. Ka noho izany raha te hiroso amin'izay fanovana izay dia mila vonina ara-tsaina sy ara-batana ary tena mila sahy tanteraka hiatrika an'izay fanovana rafitra izay hirahiraintsika isan'andro vaky izay isika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Hafatry ny prime ministra Rajonarvelo Herinsalama mifameno sy tokony mpirahalahy mianala ny fanjakana sy ny fiangonana. Andraikitry ny fitondrana no mametraka ny laminasa sy ny paikady rehetra mba hisiny fivoarana ara-toekarena ary rehefa mandroso ny toekarena dia mandroso ny sosialy izay iandraikitan'ny fiangonana. Tsisy fanavaozana eto amin'ny firenena raha tsy ny tsirairay no misy fiavaozana ka ovay ny toe-tsaina manana fomadio izay no hafatry ny prime ministra amin'ny rehetra manoloana an'izany fanovana rafitra izany. Hoy indray ny minisy mpanjakana Razafy Manantsoa Handry tsy voarina iray andro ny tsy mety 30 taona homanina tsara ny fanavaozana ho izatrany. Tsy vita ao anatin'ny indray mpimaso ny fanavaozana. Rehefa tia hazo zavatra tsara dia manomana tsara fa tsy manao kitoatoa na alasafay. Ao mba aharitra sy hanana finiavana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana sy ny fikarakarana ny fikandoam-pirenena isika manoloana ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao araky ny nambarana. Ka noho izany tonga amin'ilay fitenenana manao hoe izay maharitra ny vadin'andriana ary izay makolokolo ny manana ny soa. Andao amin'izay ho resantsika no mahakasika an'ity raha fampidirana amponja solombavambahoaka izay voafidy tany amin'iny faritanin'ny Fianarantsoa iny. Tonga teny anosy tamin'iny androny omaly hariva iny moa i solombavambahoaka Sahondra Malala Marie Michel marina fa tsy mbola nisy mpitsara tany an-toerana no tonga ity solombavambahoaka izay voafidy tany amin'ny faritry ny Fianarantsoa ity. Raha ny hita dia vonina tanteraka izy hiatrika an'izay fitsarana azy izay ary tsy nisy nanampony rehetra fa hidoboka amponja izy tahory an'izay fitsarana izay nahazo azy izay. Raha ny fantatra amin'izao ankehitriny izao mantsy dia azo lazaina fa somary mafampana ny fanenjehana ireo rehetra izay ny alokaloka tao anatiny antoko volomboasary nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Amin'izao fotoana ny firodana ny fitondrana volomboasary izao dia tsapa sy hita fa tena mafana dia mafana izay resaka fanenjehana izay. Ao moa ireo zay amoahana fikarohana, ao ihany koa ireo zay amoahana tsy fahazahoana mivoaka ny sistan'ny Madagasikara, ary ao ihany koa ireo zay tsy maintsy nosamborana anaovana fanadihadiana. Misy moa ny afaka madiodio ary misy ny araha maso ny fitsarana ary misy ihany koa ireo zay nidoboka amponja ao anatin'izany rehetra izany. Midika fa tena famongorana tsy misy toazy ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao, izany hoe famongorana ireo rehetra izay nialokaloka nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Asa raha hitohatraiza ity resaka famongorana ity, asa raha hijanona amin'ireo olona izay azo lazaina hoe sangasanga sy lohandohany tao anatin'izay antoko TGV teo aloha izay, izao famongorana an'izay ataony fanavaozana amin'izao ankehitriny izao. Engane mba tsy ho hisy tombo sy ala eo anatrehan'izany rehetra izany
fahotena fahamarinana sy famongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay nanao ny tsy maty manota sy ireo rehetra izay nanao ampimamba nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny izao zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Araky ny fantatra taorian'izay fa tongavany teny amin'ny fitsarana izay mo ity sombam-bahoaka izay voafidy tany amin'ny faritran'ny Fianarantsoa ity dia indroara fa nivoaka izay didy famonjana azy izay satria notazomina amponja vonjomaika ny sombam-bahoaka Saondary Malala Marie Michel izay nahiditra eny amin'ny fonjany Avaradrano araky ny fampahafantarana izay nivoaka tamin'iny androny omaly hariva iny hatrany. Izany hoe taorian'izay fiakaran'ny fitsarana izay zany no nitazomana azy amponja vonjomaika eny amin'ny fonjany Avaradrano izao. Niteraka resabe moa izy ity ary maro sahady niresaka mandeha tsiro amin'izao fotoana izao ny amin'ny mahakasika an'izay famongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay nialokaloka tao anatin'ny fitondrana teo aloha ireny. Asa raha inona marina no tena hanenjehana azy ireo asa raha oviana vahivoaka izay hoe ny antony rehetra ao anatin'izay fanenjehana izay fa io mantsy tsy misy an'izay hoe fanenjehana fahatany izay fa matoa misy izay fanenjehana izay dia tsy maintsy misy izay no antony natonga an'izay fanenjehana izay natao amin'ny reto olom-boafidy sady olona efa teo amin'ny toerana minisitra izany dia hanano sarotra ihany no hanaovana fanatediana azy ao anatin'izany rehetra izany satria azo lazaina hoe olona tena manana ny maizy azy ary manana traikefa nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Anteny mirandoha olona indray tapitra tamin'ny andron'ny omaly iny ny fimpitoam-piasany ireo loholona ao anatin'izay ny teny mirandoha olona izay hatrany. Araky ny fanapahana noraisiny ACC ny 7 janoary 2024 milaza ny andininy fahafito fa tapitra tamin'ny androny 20 janoary 2024 ny fitoam-piasany loholon'ny Madagasikara ny eo anivony teny miram-pirenena araky izany no misahana ny fahefana mpanao lalàna mandra-pahavita ny fifidianana ny loholona hisiny sena vaovao araky ny fanapahany ACC na ny fitsarana avy-mbola lampandrenana manoloana an'izany rehetra izany. Any tsoroany mandidy indray mpiray tampo maty ny latsahampotaka olona efatra izay mpianakavy no nilatsahampotaka tamin'iny herinandro iny rehefa avy niasa teny an-tsaha tany adabo analatsifaka andrefana ka hody any Mangarivotra tsoroany mandidy. Telo vavy mpirahavavy ary miampy zazakely izay zavikelyn'ity fianakaviana ity ihany koa. Mianadahy no velona ilay zazavavy zokiny tokony 17 taona eo nahitana may tao ankaiky hatony sy lahakely tokony 7 taona eo no may ihany koa amin'ny faritra ambanin'ny heliny. Efa nentina nitsaboina any amin'ny CCR moa izy ireo ny roa vavy 12 sy 19 taona eo no maty sy tradrano ary efa noentina tany amin'ny fianakaviany moa ny razan'izy ireo. Ilay zoky amin'ilay maty no voa natsipin'ilay varatra voalohany izay vo nahavoa ilay zandriny faharoa maty sy nahavoa ilay zokiny indrindra may sy ilay zazakely iray. Tsy nisy omby niaraka tamin'izy ireo fa nandeha tsotra avy niasa izy mianakavy kely izao no tradoza izao ka izy efatra mianadahy no voa avokoa. Mikidja ny orana ao tsoroany mandidy nandritra izao fotoana nisehony loza izao ka dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ao anatin'izany rehetra izany ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo ntsony amin'ny fotoanany fahavaratra izao dia mila mailomailo eo anatrehan'izay rehetra izay fa masika ny varatra amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lazy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.